Ato lasa maniritra be ny tanàna. Zay ty mandoetra. Mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa na ariary azy. Bakany averina tonga fotsiny amin'izao. Zay nareo zay tsy. Raha tiana mandroso ny tanàna, aloavy ny etranao. Ty toerany tia manomboka amin'izao fotoana izao anisa telontsika 1 2 3 zay le fantokanana napatsika Andriamatao mankasitraka nareo jiaby navy nagotraka ny amin'ny fitokanana ny motro mazavabe ty eto amin'ny fokotana Andavakitoko. Misaotra nareo ray aman-dreny navy nampazava ny fokotananay ty ary mankasitraka sy mankatenina amin'ny fitiavanareo zay. Agnatin'ny fokotany Andavakitoko atsika io dia miala ely ambadika aby dia fokotany be fitina. Agnisan'izay maro vahoaka mindrindra ato agnatin'ny Hellville amin'ny commune urbaine Nosy ty. Ka eto dia magnano fisaora mankasitraka mankately amin'ny anareo amin'ny gouvernementa zany hoe indrindra anao nagnotro ty fitokana ny azavana tanàna mazava dikan'izay dia mandroso ary mivoatra ny sainy rehetra. Tanàna mesika dia mamory fahavalo ratsy mesika zany. Ka eto andraniany nitokana ty jiro zany hoe fotoram-panjakana noho ny fitiavana be dia faly zahay karaha akoho nanompiagna aloambary zay ty avata ty sady taitry no ravoravo ravoravo zahay tompoko aby zay volagna karana be zay koragnanay avy ty avata makately aravogna amin'ny tafotafo tsy ombotratra tsy ombo fo fa no ny toromarika avy amin'ny Andriamatao filoham-pirenena zay ny antefa tany amin'ny Andriamatoa be ny tanàna hoe azavao ny fokotany rehetra ao Nosy be. Ty natao hoe lancement officiel ty ataontsika ty. Vele rano faharoa dia hoe azavana mamaim-poana ho an'ny rehetra. Ka nampitsitrahana an'izany efa maromaro ireo district, commune, fokotany misitraka an'izany vele rano faharoa amin'ny filoham-pirenena izany. Vele rano faharoa araka ny teneniko teo dia hoe azavana ho an'ny rehetra. Ka dia enikady enimbonahitra zay avy amin'ny ministère ny angorosakoranafo Andriamatao ministra nanikehnao nanao ny fitokanana ny lancement officiel ny tetikasana Andriamatao filoham-pirenena hazavao ny elakelan-trano stratégique eto Nosy be ity toerana Andavakitoko ty. Amin'ny toerana misy atsika ty zao tino lalana makany amin'ny hôpitaly be. Raha miakatra agny ambony agny atsika dia agny zany ny hôpitaly be. De eto koa zany rehefa miala eto atsika mandalo ato de tonga ato amin'ny abattoir. Ato ny zomba ny ampanjaka. Manjaka ty amin'ny fatriny Nosy be izy zay tazanitsika eto mialatsiny raha manondro azy. De ao le nandalovantsika teo amin'ny parti ty dia tafiagna ho zay aty zay idirany vokatra maro be avy any amin'ny faritry hafa avy any ambanja tany Bendrefa sy ny sisa miakatra makaty Nosy be ary ivilomany vahoaka ny Nosy be re manontolo ka raha riny sihitsy raha natombotsika eto ny eto an-tampon-tanàna Nosy be ny vina napetraka ny Andriamatao filoha Andry Rajoelina hoe azavao ny elakelan-trano. Tsy voasambany ty ato agnatin'ny fatridiana monsieur le directeur de cabinet fa efa nanomboka atsika nagnano Tany Diego nagnano Tao Ambilobe ary mbola itoy rehefa vita ty mbola ho agny Diego ndraiky ho agny Nivrano ho agny Geoffreyville sy ny sisa izany hoe ny FDB agnatiny hazavao ny elakelan-trano dia hoe
miezaka ny fanjakana magnamora ny fidiran'ny jiro agnatin'ny tranontsika tsiraikaraiky any. Fa ho izy président Rajoelina hoe azalahy, izy koa agnatin'ny trano fo maiziky mazava azafady, kanefa mielaingela trano igny any maiziky, mbola tsy mazava agnaran'izegny, mazava tapany. Ka zegny ny antony hoe mazava agnatin'ny trano fa mazava koa ivelany. Tsy aty amin'ny fatritsika ihany, fa ity directeur de cabinet dia magnano tour de madame mihitsy, raha magnaraka réseaux sociaux atsika. Eran'ny Madagasikara dia misy an'ity projet azavao ny elakelan-trano ty, misy an'le hoe branchement mora sy ny sisa. Ka eto zany dia amin'ny agnaran'ny vahoaka ny Nosy-Be, indrindrandrindra amin'ny agnaran'ny vahoaka ny Andavakotoko zay magnatrika eto misy olo-tegnany maro dia mitondra fiteny fisaorana, teny fisaorana sy fankatelemana ho an'ny Andriamatoa Filoha voalohany, dia ho an'ny ministra ny energie manokana satria tsapanay hitanay azo tsapen-tagnana miezaka. Ararotiko ihany ny fotoagna ifankahitantsika eto satria tsy atao tompotrano nionona atsika jiaby, fa mbola agnaty ny fanatanterahana ny vinany Andriamatoa Filoha zegny ihany dia ny hoe fagnanaovana lalana eran'ny district jiaby agnaty ny fatriny dianaty dia isitraka an'izay fagnamboaran-dalana zay ny district ny Nosy-Be ary eto Andavakotoko ny anomboatsika ny fagnanaovana lalana en béton, izany hoe eto amin'ny Shakir mahazo CG manonga miboaka ny an-trano manony ho amboaritsika ataotsika amin'ny béton io lalana io, satria nampijaly atsika tagnatin'ny taogno maro io lalana io ary be ny mampiasa izy hiarahantsika mahita ny embouteillage misy jiaby eto mba agnamoramora koa ny fifamoivoizana misy eto amintsika. Fifaliana no miatrika anareo rehetra amin'izao fotoana izao. Raha nianatra katesizna, nianatra sekolalady dia nitantaraina fa raha ny foron'ny Zanahary zao tontolo izao, ny teniny voalohany misy mazava. Misy iran'ny Samuel zay milaza hoe arety ny poto fambavaloza ny population. Ny président Andry Rajoelina dia nametraka ho velirano faharoa ny anome fahazavana ny mponina oeran'ny Madagasikara, indrindra ny mponina ety amin'ny tony fokotany Andavakotoko itony. Tanteraka izany velirano zany raha ny eto amin'ity toeranyity androany. Ary araky ny voalazany monsieur le directeur de cabinet teo dia mbola itoy amin'ny district maro ato amin'ny faritra Tiana zany fizarana ny fahazavana izany. Tsy hazavaina amintsika tsony hoe inona ny ilana ny fahazavana. Nandramana ny finoana ny jiro rehetra teo saika nanitsaka ny tsy tokony ho itsahana, fa rehefa ny rehetra ny jiro tare miramirana sy falifaly sy ravo no mifankahita eto amin'ny toerany. Zava-dehibe izany rehetrarehetra izany. Ary raha ny sitrapony ny président Rajoelina zay nanao zany tetika asa rehetra zany dia izy mihitsy ny tonga teto. Saingy araky ny lalam-panorenana moa rehefa ilatsaka hofidiana filoham-pirenena indray dia tsy maintsy mametra mpialana aloha, dia tsy afaka manatrika eto izy. Fa ny fony dia miaraka amintsika rehetra mandrakariva, miaraka amin'ny vahoaka aty Andavakotoko isanandro. Noho izany dia zava-dehibe ary fifaliana ho antsika menakavy, fifaliana ho an'ny tenako manokana. Raisy voninahitra omenana ny nanasana tonga eto amin'ity toeranyity miaraka faly amintsika menakavy amin'izao takariva izao. Ary araky ny voalaza teo maro dia maro ny tetikasa efa ny volavolaina sy ny tanterahany président Rajoelina
ho an'ity distrikany Nosy-Be ity. Dia mbola hanao lanonana hizara titre faobe ho an'ny vahoaka aty Nosy-Be. Ary ny toerana rehetra eran'ny Madagasikara dia hoe zahana hizarana titre sy karatany ny vahoaka, satria araka ny tenin'ny président Rajoelina tokony verina amin'ny vahoaka malagasy ny tany eto amin'ity Madagasikara ity. Zany rehetrarehetra zany dia ezaka tanterahana fifaliana ho antsika rehetrarehetra ny mankasitraka ny président Andry Rajoelina, ary mengavy ako mba teka mirefitrefitra ho an'ny metsikasina dia tseko arizakizao ariva izao. Miraba antsika menakavy nahazo fahazavana, mirary soa antsika menakavy ponina ety Andavakitoko, ary mirary soa ho an'ity distrika Nosy-Be ity. Fitaterana andranomamy sy andranomasina Herendoza. Tandremo lahy fa tokana ny aina. Aza miandrika raha ratsy ny andro, atao fitomombana tsara amin'ny fiomanana. Mitondrasy manaova salotraina, arao ny toromarika ny tompon'andraikitra. Azao ireo fepetra momba amin'ny fitaterana anaty rano. Ianareo mpanamoron-lakana sy vedety madinika misy motera, manarano fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra. Raha misy ny tampoka na ny loza, ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra.